Ny atrikasa ty moa dia atrikasa teknika entina hakana fankatoavana ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe référentiel exploitant agricole na ny sehatr'asa eo amin'ny fiarina ara-pambolena. Araky ny vinan'ny filoham-pirenena izay ametraka fa hoe any aoriana any dia Madagasikara moderna sady miroborobo ny tanjona, ny ministère fambolena, ny fiompiana ary ny jono dia nametraka fandikanana izay vina izay hoe mbola lasa moderna ireo fiarina ara-pambolena afaka misehatra ny tsena na anatiny na ivelany. Izany dia mitaky fahaiza-manao ka dia izay indrindra zany no nanapahana hevitra fa manomboka izao dia tokony tena antonasa mahavelona ny zany seha-piarina ara-pambolena zany fa tsy ho ambokambonasa intsony. Izany dia tsy maintsy avoazina daholo ny fomba fampianarana rehetra ho an'ny zany seha-piarina ara-pambolena zany dia ny famaritana zany programme n'asa zany zay zany ny tena atao ato amin'ity atrikasa ara-teknika ity. Ny tohana moa tsy hoe misy tohana fa ny fanoratana n'ilay programme mihitsy zany natao ary tsy ny ministère fambolena irery no nanao ny programme io fa niaraka tamin'ireo ministère teknika maromaro mba hamaritana zany manomboka izao hoe mitovy daholo ny programme n'asa rehetra, programme mpampihofanana any amin'ireny seha-piofanana rehetra ireny, ka ny ankizy na ny olona maromarona kokoa izay mivoaka amin'izay fiofanana zay zany ka azo ilay diplôme hoe exploitant agricole dia verina fa mahafehy tsara sy tanteraka ny zany fitrandrahana ny fiarina ara-pambolena eny ambanivohitra izany ary aleo tena. Ireo ankizy ireo zany raha mamaly ny teninao dia misy any ny tohana hoentina mametraka azy eo amin'izay seha-piarina zay amin'ny voalohany araky ny efa tenin'ny filohan'ny repoblika ihany koa tamin'izy nanao ny fanokanana ny campagne agricole efatra ambin'ny folo sy roa arivo tany Manantolo. Ny tena olana moa zany dia samy nanao ny programme ny tany ny ireo seha-piofanana maromaro rehetra ireo dia tsy fantatra intsony zany hoe ty olona ty hoe inona marina ny tena zavatra hainy olona mivoaka avy ao anatiny. Izao zany dia rehefa miteny zany hoe mahazo ny diplôme exploitant agricole dia mitovy daholo zay na eto Antananarivo na any Toliara na any avaratra na any atsimo na centre iza na centre iza no mamoaka izay ka manana izay diplôme izay. Dia ny ao anatiny ao koa dia efa mitovy daholo hoe tokony mahafehy ny lafiny ara-pambolena, lafiny ara-piompiana, lafiny jono, lafiny fiarovana ny zavaboary, ny lafiny fikojakojana ny ara-teknika majinijinika. Ohatrohatr'izany zany no eritreretina ampidirina ao anatin'ny programme io dia ny dikan'izay ny olona rehetra mivoaka ao dia tonga dia afaka misedra ny sehatra rehetrarehetra ny amin'ny famokarana ara-mbanivohitra fa tsy mila fanampiana be intsony. Raha ny tena marina, raha ny statistika no jerena dia eo amin'ny efatretsy isan-taona eo ny olona voatery tsy maintsy miditra amin'ny sehatry ny asa ary ny ankamaroan'ireo dia eny ambanivohitra. Io zany na tiantsika na tsy tiantsika dia izay ny statistika aloha, efatretsy isan-taona tsy maintsy miditra amin'ny sehatry ny asa noho ny antom-piveloany. Ny zavatra atao zany dia ireo efatretsy ireo dia ho ampy tsy izy rehetra akory fa ao anatin'ilay programme dia ezahana ny mampiofana anazy mba ahafahany mahafehy ilay asa ao ataony. Izay zany natao voalohany. Dia rehefa voafehiny ny asa dia jerena ihany koa araky ny enti-manana sy ny eo am-pelantanany ny manampy azy ireo eo amin'ireo zavatra ilainy. Mazava ho azy fa lavitezaka zany tanjona izany fa dia mandeha tsikelikely araky ny voalazako taminareo teo ny programme format pro zao dia efa manampy tohana amin'izany fampidirana ireo tanora na azo fiofahana ireo zany eo amin'ny sehatry ny fiarina amin'ny vatana dia misy tosika zany hoentin'ny ministère fambolena amin'izay zavatra izay fa dia mandeha tsikelikely moa izay araky ny enti-manana.